Tetika asa ampina moa zany a tetika asa momba ny fiompiana trondro fampiroboroboana fiompiana trondro eto Analamanga sy manodidina. Dia ao anatin'ny tetika asa ampina misy ezaka maromaro atao resaka fampivoarana ny teknika ny fiompiana trondro an-tanimbary, dia fampivoarana ny teknika ny fiompiana trondro an-dobo, dia ny resaka fikarohana izay entina mampandroso an'ilay fiompiana trondro, ary ny farany zany resaka fivarotana sy fitadiavana lalam-barotra. Dia ao anatin'ny fitadiavana lalam-barotra io zany nahatonga ny tetika asa miarahana miasa amin'ny MPE moa zany io hoe ahoana ny hanatsarana ny kalitaon'ny trondro eto Analamanga. Io kalitao io zava-dehibe io satria miatra amin'ny mpanjifa manontolo mihitsy ilay izy, ka izay mihitsy mahatonga anay hoe ahoana ny ahafahantsika manatsara azy. Izay zany nahatonga tsika tafavory androany hamoaka an'ireto kit hygiène reto izay omena an'ireo mpivarotra trondro tsinjarany amin'ny toerana maromaro eto Analamanga mba ahafahan'zareo manatsara ny kalitaon'ny trondro eny amidin'zareo. Le kit hygiène zany fitambarana fitaovana maromaro le izy. Eo moa zany ny resaka hoe ahoana ny arovana amin'ny masoandro. Izay zany mahatonga misy parasolo ohatra zao ty, misy elo be ohatra ty. Misy koa ahafahana hoe aiza no ametrahana ny trondro. Indraindray manko sasany eny amin'ny tany no ametrahana ny trondro, avy ny orana misy ny fotaka dia miakatra ny fotaka maloto le trondro hoan'ny mpanjifa. Dia izay zany mahatonga hoe aleo atao ambony latabatra le izy, latabatra azo sasana. Izay mahatonga an'io latabatra kalva aorianantsika io. Misy koa ny resaka fitaovan'le olona sy le tanan'le olona. Mila manasa tanana izy satria mikirakira zavatra hohanina amin'ny vantana. Dia izay zao mahatonga an'le hoe misy ny bidon anasana tanana, asiana rano anasana tanana. Varotra trondro firy zany no azo amin'ilay hatreto moa zany satria andrina le izy dia mbola mpivarotra trondro enina no azo an'le kit. Fa ireo enina ireo efa nandalo dingana maromaro vao tonga amin'ilay hoe nomena ny kit izy. Efa nahazo formation ireo momba ny hygiène, hoe ahoana ny hanatsarana ny kalitaon'ny trondro. Aoriana amin'ny fahazahoan'zareo an'izay formation izay zany zareo vao afaka nangataka hoe zay mba omeo fitaovana ahafahanay mampiseho hoe zao ny trondro, zao ny toerana tokony hamarotana trondro. Dia izay zany olona ena zany zareo miparitaka erany Analamanga, misy hatrany Aviloa io, hatrany Ampandrana sy Besarety misy an'zareo daholo.